Rejoignez les universités membres de Get Company International, spécialisées en haute technologie. USTIO avec PEF. PEF manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Tsy mitsaha miakatra ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro any an-tsiranana, indrindra ny vary. Mikaikaiky manoloana izany ireo mponina manoloana ny tsy fisiana azy, ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Etsy andaniny, ny fahefa mividy tsy mitsaha mitotongana. Tsy mahavita manapa-kevitra samirery amin'izay rafitra sy politika tokony hitondrana ny fampandrosoana ny firenena ny fitondram-panjakana. Manaprofo izany tsy fisian'ny rafim-pampianarana mazavatra amin'ny androany raha ny sehatra ny fampianarana manokana no jerena. Tranga izay tsy mahagaga ankehitriny raha miafara amin'ny fikorotanana sy fitotongana ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana. Ny lanja sora-baventy tsy manaiky ny fanesorana azy ireo teny amin'ny tany ireo mponina ho Antingita, commune Lasora ny maraina teo. Tany manodidina 12 hektara ahitana trano maro sy tanimbary no misy maka amin'ny fomba tsy ara-dalàna ho izy ireo ka tsy ekena. Any ivelany, nisy nikasa mony ny filoha komoriana nandritra ny fanatrehan'ny fandevenana iray omaly araka ny lahatsoratra navoaka ny Le Monde. Naratra araka izany ny filoha komoriana Azalia Soumani. Voasambotra nandritra ny tranga ihany ilay nikasany amony ity farany ary fantatra fa zandaram-perinasa any an-toerana ihany. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Fara mitsidika ny tokantrano nao indray ny tenako tompo klasy tompo avy amin'ny tsy aliny asabotsy ity tonga sondray tamin'ny fampalalam-baovao aterina ny arabo mba pirarintso ary manasandrao anjo izany fampalalam-baovao izany araka ny fanatsidika teo dia mikaikaiky avokoa ireo kandida ben'ny tanàna manoloana ny fanasarotana ireo antota taratasy ilaina amin'ny firantsahako vodina na commune Andrenivohitra na Ambanivohitra samy mitaraina manoloana ny fitakiny ny certificat de nationalité fa ihany koa ny hevitra tsy maintsy alohan'ireo kandida izay tsy misy lalàna fa samy manao izay tiany eny amin'ny biraony fandoava-ketra. Miazakazaka ny fotoana ho an'ireo kandida ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ary toa tsy ho vita mialohan'ny fehimpotoana farany napetraky ny CENI ny famenoana ireo antota taratasy. Efa nisy ny fiomanana mialoha fa tapitrohitra ny fanasarotana tamin'ity indray mitoraka ity hoy ireo kandida. Raha ny kandida misy ato anatin'ny distrika Manakara zany dia eo amin'ny 20 zany karazana olona irotsaka ato anatin'ny distrika Manakara. Izay olona 20 zay mikarakara le certificat de nationalité ao amin'ny tribunal efa mivangongo be ny dossier ao. Tsy araka ny ao amin'ny tribunal tsony ny manao anazy satria tadiavina ny kopiny reny, tadiavina ny kopiny bebe, tadiavina ny kopinao izay irotsaka, zay vao afaka mahazo ny certificat de nationalité iny. Ny antony zany ny olona aty aminay aty amin'ny faritra zany rehefa maty le olona, tsisy mikarakara an'izany acte de décès zany. Tsisy mikarakara kopiny reny zavy dia efa maty ihany dia efa tavelana. Zao zany asarotiny izy amin'izao hoe tsy maintsy mitady izany kopiny reny zany zay vao afaka milatsaka. Olona iray no fantapoko fanta-pirenena fa manana olana tamin'ity resaka fizakana zoam-pirenena vahiny ity eritaona lasa izay ka izao ny malagasy rehetra no ilambotsiary hoy ireo kandida ka tsy maintsy mampiseho ny certificat de nationalité. Fa ny tena manarosarotro anay zany amin'izao ary presque mitovitovy aby amin'ny resaka nationalité malagasy satria le nationalité malagasy zany maka an'le kopia an'le ray aman-dreny na ny karatry ny ray aman-dreny dia sy matetika mitranga aty any amin'ny commune rurale le olo taloha tsy dia matahiry taratasy loatra zany dia anao nefa mieritreritra hoe anao conseiller zany sy n'importe qui iza dia afaka atanao conseiller fa arakaraka le toe-sainan'le olo zany safe zany isy vagnina le olo dia anao nefa mieritreritra hoe ity mba olo afaka atao conseiller amin'ny dernier moment anao mijery an'le situation ny an'ny ray aman-dreny sy manana archive zareo dia lasa mitady conseiller lava zao zay nasarotro anateo zao dia efa faraparany zay vao nahita conseiller. Sarotra ny fahazahoana io certificat de nationalité malagasy io indrindra ho an'ireo commune Ambanivohitra fa vesatra vato misakana ihany koa ity fitakiana hetra ity. Misy an'le fandoavana hetra isan'olona iny takin'ny impôt ary tsy maintsy aloha ianao zany raha vao mpamboly dia tsy maintsy mandoa hetra any Ambanivohitra nefa le olo hitanao ihany fa sairana amin'izao fotoana izao. Tafahoatra loatra zany ny impôt sy zakanay Ambanivohitra agny impôt io tafahoatra be manahaka an'io. Impôt zao 106 000 ariary
isan'olo ka raha olona 10 ary 7 conseiller police suppléant telo 10 zay 1,660,000 ariary enzagna be ne zany tsy zakany ngambanivohitra zany tompoko maro ny terosaka maro ny tegna sony tanindrazana ny eveny aby fa noho ny tsy fazakana an'io zany de tena enzagna be izy io. Isan'ny nisongadina momba izay fifidianana ben'ny tanàna izay hatrany no lavany oavaiky ny antota taratasy firosakofity ny ravalomanana marika eto Antananarivo renivohitra. Ny tsy fananany ilay certificat de régularité fiscale na ilay état de change bis no antony. Ity kandida ity izay nilaza tao amin'ny page Facebook ny fa hiady hatramin'ny farany amin'izao tranga misy izao. Izay neto Antananarivo fa raha ny angom-baovao hatrany. Samy taky izay vola takiny ireo eny anivon'ny birao fandoavan-ketra. Ohatra amina distrika iray misy fandoavan-ketra roa, ny iray milaza fa 4,000 no alon'ilay kandida, ny birao iray milaza fa 10,000 ariary. Tranga izay miseho manerana nosy noho ny tsy famoahana ara-pomba ofisialy ny hetra tokony aloha sy ny sokajy mifanaraka aminy. Vokatry ny fanasarotana sy ny filamboatsiary, tsy ampiroapolo amin'ireo komuna 7,990 manerana nosy no nahavita ny fikirakirana ny antota taratasy. Andrasana na isy fanemorana na tsy ny fepotona farany fanaterana ireo antota taratasy. Fifidianana ben'ny tanàna izay hatrany dia matahotra ireo mpifaninana, matahotra ny horesy ireo kandida mpanjakana amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Hoy ny mpanao politika mitady ny fomba rehetra anakanana sy aniliana ireo mpanifanandrana aminy. Raha io fanasarotana antota taratasy io, komina maro no tsy mety tsy anana afa-tsy kandida iray izay taratry ny tsy fisian'ny demokrasia fa ihany koa tsy hitondra makany amin'ny fampandrosoana. Tokony avy hatrany dia niroso tamin'ny fanendrena ireo izay olona tiany hitantana ireo komina eto Madagasikara mandritra ny 10 taona ny fitondrana rajoelina rehefa tsy sahiatrika fifidianana madio, mangarahara ary tsy misy faniliana hoy ny mpanao politika. Izao nasiana ny fifidianana fa hitadiavana ny fomba rehetra ampianana tsy hampisy mpifaninana amin'ilay kandida volomboasary. Tsy nianona tamin'ilay fampiakarana ny antobola fa mitohy amin'ny fanasarotana ny antota taratasy ilaina. Waka ny certificat de nationalité fotsiny angatana ny copine reny, angatana ny copine reny, matoana na afaka ny fidy de fa malagasy anao zay. Tokony ao am'raina fa indrindra aty amin'ny impôt aty. Ahoana anao tasary angatana daholo, aiza ny taninao any, aiza ny etra ny taninao ambanivohitra ny fonctionnaire sotra zao fa ny bulletin de solde fotsiny e tokony ho izy ambola angatana raha taratasy be dia be ihany koa ny fonctionnaire. Mino aza fa mety misy commune sanana candidat communal misy na manana izy fa anankiray ihany izy ampitondra zay ny ankabetsahana. Zany ve ny demokrasia. Tsy ampisy fitoniana eto amin'ny firenena ny kajikajy politika ataon'ny fitondrana amin'ity fifidianana ny fotony ity ho hiatran'ny faneho-kevitra. Ny fitondrana ankehitriny zao zany dia fitondrana mpanambola no manjaka fa sy ny mpanakevitra. Ny olo manangana parti politika zany tsy tafavoaka amin'ity fitondrana ity misy. Fa zay olo manao business manana volana no mafaka mitondra. Ka hoaiza ny firenenantsika amin'izany. Olo sy manana vina indesana firenena ny tondra. Iaro dia manaya fa orasy be fifidanana communal io. Ary eo manomboka eo no anomboany ny disadisa eto amin'ny firenena raha voarasy io. Satria menomenatra aty amin'ny base, miditra any amin'ny district, miditra aty amin'ny faratapony. Mandeha ny sakatsakana sy ny fingapingana aty amin'ny famenona ny antota taratasy firotsahan-kofidiana no ny tahotra ny horesy. Asa izay tranga mandritra sy aorian'ny fifidianana. Ny rarina ayaka lesona ny mpitondra sy ny seni isiny ny fitoniana. Olona ampy fiofanana sy malalan-tsaina izany hoe misokatra amin'ny olo-pirenena sy ireo rafitra sy sampandraharaha isan'ambaratonga ny tokony fidiana ho ben'ny tanàna hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko marina. Ireo masontsivana ireo izay ahafahana mitondra ny fampandrosoana marina ny komina ary misoroka ireo olana samihafa izay mitarika fampidirana ponja ben'ny tanàna maro. Ivrisara. Tsy mbola miainga ny fampandrosoana marina ny vondrom-bahoaka hitsinja ara-pahefana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny komuna manokana, lesoka ny tsy fahaiza mitantany ben'ny tanàna ankoatra ny tsy firindran'ny fiara-miasa amin'ny fanjakana fohy be. Ny fitantanana ny tanàna izay mitaky olona ampy fiomanana sy malala-tsaina hoy ny antoko marina. Anisany satria lehibe ny tanàna mety misy fiofanana tsy ampy ataony. Mety misy koa tsy ampy fakana torohevitra amina manam-pahaizana ahoana moa raha zavatra ohatran'ity
ilana olona zany ary eo moa zany tena zava-dehibe hoe ekipa le fitantanana fa tsy olotokana donc mila manana ekipa matanjaka ianao na mety ohatra ianao hoe voafetra ny fahaizana mampahalalany lehibe ny tanàna tsy olana mihitsy fa tsy maintsy manana kosa izy mpiara-miasa mahafehy karazany zavatra maromaro zay mahatonga matetika ny misy be ny tanàna dia nilefitry ny be ny tanàna tsy maintsy olona matanjaka be na ny secrétaire général ny commune mitady olona efa manana traikefa be izy dia amin'izay fotoana izay mora ho an'ireo olona ireo no manampy azy amin'ny asa izay ataony amin'ny mahabe ny tanàna azy. Efa manana ny rafitra toy ny INDDL na ny fitoeram-piofanana momba fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony sika saingy voafetra ny asa sy ny tohana entiny. Antony tokony hanamafisa amin'ny be ny tanàna ny fiarah-miasa amin'ireo sampan-draharaha teknika eny foton'ireo mikasika ny lafiny zavatra rehetra momba ny fitantanana ny commune. Ataontsika hoe 700 latsaka kely ny commune tsy vita indray andro. Raha iteny fotsiny tsika andao ary tsika andao commune 20 na 30 isam-bolana. Efa asa be zany 30 isam-bolana ao anatin'ny 50 volana tapitra ihany mandaha azonareo dia ikan'izany mety tsy hoaraka le izy fa azo ataony hoe mitrandraka an'ilay sampan-draharaha teknika eny fotony aloha mandrapahatonga an'izay zany satria ireny eny foana isan'andro misy angery eo antsoina hoe chef d'arrondissement administratif anareo hoe délégué avy aty ministèran'ny intérieur isaky ny commune reny tokony hisy tantsorika ara teknika fa tsy hifandona amin'ny be ny tanàna rehefa tokony hanome tantsorika ny be ny tanàna amin'ny fomba fanaovana asa anankiray. Fanambogoavana andrasana ny be ny tanàna ny fampandrosoana anatin'ny mangarara ny commune iandreketany. Fampandrosoana izay azo atao tsara rehefa tomombana ny fitantanana. Mandeha ny asa ka misy ny tamberina andraikitra amin'ny olom-pirenena. Noraisin'ny ministry ny raharaham-bahiny ny mahasoa ivovavaon'ny vondrona Europeana iasa eto Madagasikara Roland Koubia izay isolo any Isabelle Delattre taoriny ny fangatany fitondrana ankehitriny ny vohitra nandritra ny tafa ny fanaovan'ny rotonta ny tokony hanamafisana ny fifampiresahana andrindrana ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana. Sy ny vidin'ireo entana andavanandro any antsiranana indrindra ny vary mividy fari-piainan'ny olona misarotra tsotra amin'ny talotso mihitsy zany aloha raha fividana zava-be client ndray izy sy tafaboaka zegny le vola orika raha igny raha asana zatra andavanandro dia voatery miaritra fizaliana foana. Azo antoka fa hiakatra avy teliany ny fijalian'ny vahoaka malagasy aty avaratra satria ho avy ny fotoana fahavaratra nefa vonjy sy tavanandro no nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny lalam-pirenena fahenina. Lalagna io tapoka zoko asara io ino le question le déviation nataonao tsisy dikany monsieur le président asara koa fa avy io tsy avy aty. Ndray baba makasika ny fampianarana dia tsy mahavita manapa-kevitra samirery amin'izay rafitra sy politika tokony hitondrana fampandrosoana ny firenena ny fitondram-panjakana manaprofy izany ny tsify sy ny rafim-pampianarana mazava hatramin'ny andro any raha ny sehatra ny fampianarana manokana no jerena tranga izay tsy mahagaga ankehitriny raha miafara amin'ny fikorontanana sy ny fitotongana ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana. Tsy fantatra mazava ny rafitra hitondrana ny sehatra ny fampianana sy ny fanabeazana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mifangarovoraka ho ireo mpisehatra ny zava-misy raha ny tsikaritra nandritra ny fanombohana ny taom-pianarana 4-2022. Misy amin'ireo teboka voarakitra anaty lalàna mifeny fanavaozana ny rafim-pampianarana. Ny volana Jona 2022 no ampiarina ankehitriny. Ao ihany koa ny tazanam-potsiny noho ny antony maro. Eo mampizarazara hevitra mpisehatra toy ny fanarahana ny fitsinjarany ny tety androm-pampianarana ho 2 volana indimy raha isaky ny 3 volana teo aloha. Ny vina ny tsina ny rafim-pampianarana eto amintsika izay tsy tonga hatramin'ny farany hatramin'izao. Politika io. Politika akapoben'ny mpitondra ho an'ny fanabeazana. Raha tsy tanisany afa tsy reto zavatra vitsivitsy reto hoe firy izay ny vina fanatsarana ny rafim-pampianarana nisy teto amintsika fa mijanona eo amin'ny andrana raha ny betsaka indrindra ngamba sisy koropolo no anaovana an'ilay fampiarana dia mijanona tsy mety mahenika ny nosy mihitsy dia io dia io taratry ny tsy fahombiazana za samy miteny tsy fahombiazana io hatramin'izao tsika dia tsy mbola samy manapa-kevitra fa dia io lasa misy sokajy anankidimy bakaloria amin'izao
ny aty amin'ny fampianarana ankapobeny io a ny any amin'ny sehatra teknika tsy dia asiako resaka firy indray ny amin'izay. Efa tonga mikion-dalana tokony hanitsiana azy ankilan'ny rafim-pampianarana ary saika miombon-kevitra amin'izay avokoa ny mpisehatra rehetra. Efa lany teny anivo ny parlemanta rotonta raha teo ny taona 2022 lalàna mifiny rafim-pampianarana vaovao izay mbola miandry ny didy fampiarana ankehitriny. Ankoatr'izay, andrasana ihany koa ny tokony hanapariahana ny votoatiny ahafahan'ireo mpisehatra mahafantatra ny fanovana, hanamorana ny fidirana tsikelikely amin'izay rafim-pampianarana vaovao izay. Dingan'izay mbola andrasana ny fitondram-panjakana avokoa ireo mpisehatra raha tiana ny anarina ny sehatra izay anaty fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao. Fa ny Lanjasora Baventy tsy manaiky ny fanisorana azy ireo teny amin'ny tany ireo mponina tao Antingita, komina Lasora ny maraina teo. Tany manodidina 12 hektara ahitana trano maro sy tanimbary no misy maka amin'ny fomba tsy ara-dalàna ho izy ireo ka tsy ekena. Anomboka eto amin'ity tamboho fotsifotsy ity moa zany le izy, dia tafiditra reto trano reto. Dia mandeha mena varatra ary ambadiky tamboho efa hitantsika ary dia iny tambary midadasika be dia mahazo an'lery tanàna farany andrefan'lery izay dikany kopa moa ny ao ambadika an'iny. Tany manodidina ny 12 hektara eto Antsingita ao anatin'ny komina Alasora ity voalaza fa lasan'ny orinasa vahiny ity. Nanomboka ny taona 2024 izy ireo izay samy efa manana kadastra sy titra ny tany no naheno fa lasan'ny orinasa vahiny io ny tany. Niakatra fitsarana ny raharaha ka nandresy ireo tompo-tany teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Nanao fampiakarana ilay orinasa ka resy indray ireo tompo-tany amin'izao fotoana. Malagasy mpiray tanindrazana no nanao ny fanodikodinana ny tany raha ny fanazavana. Izy moa zany raha fahafantarana azy dia efa any amin'ny fonjan'ny Arivomamo no migatra amina resaka fanodikodinana tany ihany. Dia niara-niasa tamin'ny lehibean'ny domaine izy tamin'izany fotoana. Raha ny daty eo ampelatany moa zany tamin'ny 2012 no nanaovany ny fanodikodinana ny ara-taratasy ny taninay. Dia io olona io efa lasa ny andafo zany izy nitsoaka ny zavatra nataony. Ny zavatra tena mampalahelo satria izy misy kolokolo. Efa nitondra ny raharaha teo anivon'ny paka tamin'ny 2 taona lasa kanefa hatramin'izao dia tsy afa-mihetsika ny dosianay fa tsy fantatray zany hoe inona ny tena olana ao anatin'le izy. Dia lasa izahay indray no tompo mangatakatiny eo ambonin'ny traninay. Efa tonga tena toerana nikasa iroso amin'ny fandrodanana ireo trano sy fotodrafitrasa ilay orinasa. Tsy nanaiky ny mponina ka ny Lanjasora Baventy ny maraina teo. Nefa io fambolenay io ny ainanay mangataka misy zay mba vonjeo zay fa tena mijaly majinika rehetrarehetra. Ny mpamboly rehetrarehetra eto amin'ity faritra ity dia tena mijaly tsisy ivelomana intsony. Ka zay ny talahonay amin'ny président talao. Raha ny fanazavan'ireo tompo-tany ireo tsy tokony ekena ny fakany vahiny ny tany fiveloman'ny malagasy tahaka izao. Ary any amin'ny frantsay angamba ndra fahalalako anazy misy gasy mipetraka any fa sy mibody ny tany frantsay mihitsy zany ny malagasy na mipetraka any ka nahoana ary ny frantsay zay tonga eto Madagasikara indray no ibody ny tany ny malagasy. Dikany zany tsisy anazy eto zany fa ana io tany io ary mazava tsara ny taratasy ny dossier rehetra. Tsy mino zahay fa misy lalàna eto Madagasikara ary misy lalàna mifezany tany zany. Manao antsao aminareo zay mba hijery akaiky ny manjoana ety fa lasa izahay vahoaka majinika. Indray no mijaly amin'ny fanananay lany vola mitebiteby ary rava fananana. Angatana ho izy ireo nijerena akaiky ity tranga misy eto ity. Fianakaviana manjatony ary olona Amanarivony no voakasika izao fikasana fa nesorana izao ka anaovana Antsoavo. Tsy ahivina hatrany. Tany manodidina ny 20 hektara no voakasika ary ahitana parcelle misy 320. Andrasana ny mety ho toyiny. Pejy toekarena dia nienatra amin'ny 120 faingo 800 ny fanondranana ireo akanjo vokarin'ireo zone franche teto Madagasikara raha ny 3 volana voalohany ny taona 2022 ny famokarana akanjo makany amin'ny fanondranana izay manandanja amin'ny balance des paiements eto Madagasikara. Hitataratra izany fiana ny fanondranana akanjo izany hatrany amin'ireo mpandry ara-madinika sy salatsalany nanaovana fanadihadiana. Fitinokolona. Nahitana fiainana hatrany amin'ny 3.700 ny fanondranana ireo entana sy akora fototra samihafa teto Madagasikara raha ny 3 volana voalohany ty taona 2022 ity
araka ny note de conjoncture économique teo anivon'ny banky filibeny Madagasikara. Nisy akony tamin'ny toekarena malagasy manoloana izany fienany ny fanondranana akanjo hatrany amin'ny 1.2 isanjato ho an'ireo vokatra zone franche tamin'ity fiandohan'ny taona ity. Raha ny taona 2024 manokana nahatratratra ny amin'ny 7.7 tapitrisa dolara ny vola nampidirin'ireo orinasa afaka avy tamin'ny fanondranana akanjo. Nyena hoarina tamin'ny taona 2024 izay nahatratra 5.7 tapitrisa dolara raha nitatitra teo anivon'ny banky foibe hatrany. Sy ireo orinasa lehibe ihany saika nahitana tahatra ny fiainan'ny fanondranana akanjo iohatra amin'ireo orinasa madinika sy salatsalany toa an'ity orinasa iray izay mivarotra akanjo aty amin'ny ranomasimbe indianina. Ny fanondranana akanjo efa raha nalefa tany ivelany aloha efa nisy ihany ny firenena, efa nisy Comoro, nisy Seychelles, La Réunion, efa le amin'izao zany efa tsy de misy intsony fa le La Réunion zao no efa elaela koa no tsy nampanao anay heritaona zay. Ya fa ny antony tsy fantatra hoe vokatra le Covid ave sa ahoana. Ny entana tena hoe commande zareo tsy voafaritra hoe zao na zao matetika aloha akanjo mehivavy de tena betsaka tsy voa misy tena rivony sasany ohatrohatr'izay, misy 900 arakaraka le commande ataony zareo. Ny hita saika mbola misedra fahasahiranana ny ankamaroan'ireo orinasa malagasy ankoatra ireo misehatra amin'ny famokarana akanjo. Tsy mbola tafarina zato isanjato taoriany valanaretina Covid-19 ireo mpandraharaha efa taona aty aoriana. Andrasana manoloana izany paikady avy amin'ny fanjakana manoloana izay fiainan'ny fanondranana akanjo sy olana sedrany ireo mpandraharaha amin'ny famokarana akanjo izay sahirana ihany koa manoloana ny olana amin'ny herinaratra. Tsy aivony, ny any Amerika ao Etats-Unis no tsenam-barotra voalohany ireo akanjo vokarina eto Madagasikara iarahana amin'ny AGOA. Manaraka azy ny lalam-barotra ao amin'ny firenena any Eropa, ny fiantraikan'ny fiainan'ny fanondranana entana izay isiako ny amin'ny vidim-piainana eto anatiny. Isy atao anaty doka vetivety isika dia horizany tapany faharoa. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 octobre 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Fidiram-pianatra afakely miaraka amin'ny Canal Plus. Ny 7 Aogositra hatramin'ny 2 Septambra zao manaova réabonnement dia mahazo 10 andro maimaimpoana amin'ny to Canal Plus. Anaranao ireo fandaharana tena ankafizinao. Fa tsy zay ihany rehefa manao réabonnement ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ilay grande tombola manerana Madagasikara. Azona loka goavana be ao ny kit scolaire, ny télé 32 pouces ary ny kit anti-délestage. Note tsara avokoa no azo amin'ity taom-pianaran'ity miaraka amin'ny Canal Plus. Ataoviaingana ny réabonnement ary mahazo 10 andro amin'ny chaîne rehetra sady tonga dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana manerana nosy. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor.
Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1. Un an à Madagascar et un an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Taverina somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray noho izay antsika izany avy hatrany dia avitsy anisany fitoerana fampirantiana ny sangan'asan'ny mpanakanto malagasy amin'ny tontolo ny asa tanana sy ny fahaiza-manao raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Antony nahatonga ny teo anivo ny kanto contemporary nanokatra fitoerana lehibe ho an'ireo mpanakanto sy ny sangan'asany. Toerana izay natao ihany koa ampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany anatiny hoy ny tompon'andraikitra Androany. Nanokatra ivitoerana vaovao natokana anasongadinana ireo sangan'asan'ny mpanakanto malagasy ny eo anivo ny akanto contemporary, ivitoerana izay natao hanomezana sehatra ireo mpanakanto sy natao ihany koa ampirantiana ny sangan'asan'izy ireo hoy ny tompon'andraikitra eo anivo ny akanto contemporary Androany. Ny antony mahazava-dehibe an'ity toerana vaovao any akanto contemporary ity dia azo lazaina hoe manamarika ny maha-izy azy tokoa eto Antananarivo ary indrindra eo amin'ny sehatry ny zavakanto eto Madagasikara satria matoa izahay naniry sy nanapa-kevitra ny sokatra amina toerana lehibe ohatr'izao satria tena hitanay tokoa fa mamaly ny filan'ny mponina Antananarivo fa indrindra ny filan'ny artiste toerana tahaka izao ahafahany maneho hevitra ahafahany ihany koa mamaly ny etaetany amin'ny famoronana ny zavakanto. Manana ny talenta sy ny fahaiza-manao ny mpanakanto malagasy saingy vitsy anisa ireo ivitoerana fampirantiana ny sangan'asan'izy ireo apetraka araka izany ity ivitoerana ity amalina izay filan'izy ireo izay fa eo ihany koa ny isariana mpizahatany atao anatiny amin'ny alalan'ny sangan'asan'izy ireo. Tanay ihany koa zava-dehibe dia ny fanolorana toerana ohatr'izao, ny fisokafana toerana ohatr'izao an'ny olona mponina eto Antananarivo sy ny malagasy eo ihany koa ny mpizahatany satria mampiseho endrika hafa izany hoe Madagasikara sy Antananarivo izany, mana-talenta ny malagasy, mana-kevitra ny mpanakanto malagasy ary misy toerana toy izao afaka mitsangana ary tokony hitsangana eto Madagasikara. Zay angamba azo lazaina hoe anisan'ny zava-dehibe ihany koa. Marihana fa kanto contemporary dia miompana tanteraka amin'ny mpanakanto. Izy ireo no tena atao hoe vato fehizorony ity tetikasa ity, tsy misy izy ity raha tsy ny mpanakanto dia ho an'ny zareo no mahatonga anay nametraka n'ity toerana ity. Totosa Androany tena kadimbahoaka ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny ivitoerana vaovao ny akanto contemporary. Lohahevitra ovizina amin'ity taon'ity ny hoe histoire de famille. Nantanteraka varavarana misokatra ho an'ny rehetra nampahafantarana ny sampam-piofanana misy ao aminy ny teo anivon'ny IT University Androany. Ny IT University izay sekoly ambony misehatra manokana amin'ny famolavolana tanora ho matianina eo amin'ny sehatry ny informatika sy numerika.
nisokatra ho an'ny besiny maro ary nampafantatra ny lalam-piofanana misy ao aminy teo anivony IT University Etsan-Dora Fotsy Androany, université tsy miankina voalohany eto Madagasikara, fantatra amin'ny maha-iviteram-pampianarana, mampiofana tanora ho maty any eo amin'ny tontolo nomerika sy ny informatika. Raha ny mikasika ny IT University manokana dia informatika ihany no ampianarinay, izay zany filière tsy manana koatr'izay zay satria ny mpanorona ny mpampianatra dia misehatra ao anatin'izay sehatry ny informatique zay. Dia ao anatin'izay zay manisy option amin'izay ahafahan'ny ankizy miteny hoe izay anao resaka développement, anao resaka web, izay anao design kokoa, fa informatique zay daholo ny ao anatiny. Fanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fampivoarana ny teknôlôjia ankehitriny ary isan'ny namoaka mpianatra andiany maro ny sehatra tamin'izany eo anivony IT University. Eto aminay zao ny salanisa farany azonay zao dia mihoatra ny 550 isan-drato mahita ny asa vao mivoaka eto. Misy zany ao amin'ny licence vao mivoaka sady miasa mbola afaka mianatra amin'ny master satria raha ny anay manokana dia afaka atao à distance le master. Dia izay moa zany mampirisika foana hoe ny informatika dia tontolo mivoatra foana ary izay eto amin'ny IT University dia tsy mijanona mikatsaka izay fivoaran'izay mba hanome tsara kokoa an'ny mpianatra eto sy ho an'ny malagasy mihitsy moa zany satria sehatra iray ahafahan'ny Madagasikara mandroso ny informatika. Totosa androany tetsy amin'ny iviteram-pampianarana Andora fotsiny varavarana misokatra ho an'ny besiny maro izay nikarakarain'ny IT University. Anisha Mahajanga dia maro amin'ireo olona mitsangatsangana eny amin'ny bord de la mer. Ao Mahajanga no minisy manary fako sy manao maloto eny amin'ny toerana fakana rivotra madio. Manoloana izay dia nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny fanadiovana nataon'ireo mpivarotra eny amin'ny bord sy ny vondrony zanaka Mahajanga miray. Anisan'ny toerana manana ny lazany eo amin'ny setry ny fizahantany ary mampiavaka ny tanànan'ny Mahajanga eny amin'ny bord de la mer. Betsaka amin'ireo mpitsangatsangana eny amin'ny toerana io anefa no sy mini manary fako sy manao maloto eny amin'ny bord. Fietsika izay tena mandoto sy manimba rivotra iainana eny amin'ny toerana io. Manoloan'izay dia nisy ny fiaramentan'ireo mpivarotra eny amin'ny bord sy ireo vondro ny fikambanana zanaky Mahajanga miray na ny fizamami na nadio teny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Etsika izay natao anarenana ny fahadiovana mba ahafahan'ny tsirairay mifoka rivotra madio eny amin'ny bord de la mer. Fantatsika tsara fa ny bord de la mer dia anisan'ny toerana fitsangatsanganana, toerana natao ialam-boly ka rariny sitsiny raha ohatra ka teto ny nanaovana ny santatra mbavarany ny fanadiovana natao ny fikambanan'ny zanaky Mahajanga mitambatra. Ny fikambanana zanaky Mahajanga mitambatra dia mitsindro trano ny atsara ny tanànan'ny Mahajanga, tadio tsara fa samy tompona andraikitra daholo antsika rehetrarehetra amin'izany fahadiovan'ny tanànantsika zany ka mbola iantanina ihany koa ho an'ireo mpanao vakansa ho antsika izay mampiasa nyity toerana ity mba ho saro-piaro ary mba hoentitra amin'izay fanadiovana ny tanànantsika izay. Manao antsoavo ho an'ireo mponiny Mahajanga mba samy handray ny tandrify azy daholo antsika rehetrarehetra amin'izay fanadiovana izay. Isaky ny alatsinainy voalohany volana no miara-mentana ireo mpivarotra eny amin'ny bord de la mer manadio ny fako sy ny loto apetraka ireo mpitsangatsangana eny amin'ny bord. Raha ny fanazavana dia efa nisy ny ezaka nataon'ireo mpivarotra ireo ny amin'ny fametana ny takela-by ho fandrarana ny fanaovana maloto etỳ an-toerana saingy nisy nangalatra ny sasany tamin'izany raha ny fanazavana. Satria momba fikarakarana sy ny fanatsarana amin'ny tanàna moa ny tanjona izay isan'ny association popcorn dia nanao plagy misa 400 mandrara ny fandrarana tsy azo anaovana maloto eto amin'ny bord de la mer. Misy arrêté ara-dalàna manaraka ny fitsipika napetraka ny commune io arrêté napetraka na io sainga kely loatra izy io zany raha ny zavatra misy dia valo mosisa no mipetraka io fa nisy nangalatra le plagy miisa enina. Dia projet-ko manokana zany dia mba ilako fiaraha-miasa amintsika ihany koa ataoko ngeda be io plagy io zany hoe angedana mihitsy zany le vy mipetaka eo sy ny soratra mipetaka eo zany tompoko mba angatahana fiaraha-miasa amintsika zanaky Mahajanga satria izay marina fa tsy zanaky Mahajanga fa rehefa mipetaka eto dia tena zanaky Mahajanga marina ary tena vonona hiara-iasa aminareo amin'ny resaka fanadiovana sy ny fanajana ny fahadiovana eto amin'ny bord de la mer. Tsy natao an'ny fizamami na ny fikambanana ny mpivarotra ety amin'ny bord ihany ny fanadiovana toy izao fa samy tompona andraikitra sy tokony ho saro-piaro ny amin'ny fahadiovan'ny tanàna ny tsirairay.
fa avy roe ny vokatra azo tao anatin'ny roa taona tao anatin'ny taona maro rehefa niala tamin'ny fandorona tanety toan'ny tavy hoy ireo fikambanan'ny tantsampamboly avy any amin'ny faritra izy ireo izay mampiasa zezika azo avy amin'ny fiompiana ampifanarahana amin'ny fiovan'ny toetry ny andro asa mahavelona ny fambolena sy ny fiompiana izay ahafantarana ihany koa fa miaro ny tontolo iainana raha manaraka ny fepetra rehetra ireo tantsa raha ny fanazavana hatrany izy ireo izay tonga eto andrenivohitra nampiranty ireo vokatra isorohana ny doro tanety ahafahana miaro ny tontolo iainana fa nampanazavana taloha zany anay nanao tavy dia rehefa avy eo 12 taona zao anay fa nagnazary tany zany bakety moa ny filazany agny aminay azy nandritra ny 12 taona dia izay ny ambolenay dia anay efa efa miompy bitro zany dia manana zezika ka mamboly sara karazana légume isan-karazany zany avolenay dia mamboly koa moa zany anay le voly neti-paharazana taloha fa ataonay ara-teknika aby tena be dia be tena tsy teny aleo moa ataoko avy roheny fa nefa mihoatra an'izay zany mihoatra amin'le voly fanao taloha satria ohatra mamboly tsaramaso folo kapoaka manao teknika anao mety mahatratra 100 dia nefa rehefa amin'le voly neti-paharazana taloha mety tsy hatomba an'izay dia itao tena misy tombosoagoavana zany mampiasa ara Université PEF, parcours études et formation. Ny fampalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Anissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.